Andiny faharoa manaraka indray amin'izao fotoana zao dia mbola tsy resaka za hoe mahakasika mbola manentana antsika vahoaka ny distriktan'ny Mahajanga mihitsy zany ny tenako satria efa tao nandeha tany amintsika Majunga era Rajonary Mampianaka ary tena resy lahatra za amin'izay zavatra zay raha tonga tany izy tsisy nitsena tena resy lahatra za amin'izay ary misy matoko za fa tena misy tsy alohana ny Rajonary Mampianana aho ary tena misy antoko mpanohatra anazy mihitsy aho ary za dia nisany manohatra ny Rajonary Mampianana koa manentana antsika distrika entanina mafy dia mafy antsika distriktan'ny Mahajanga satria mitsangana antsika côté amin'izao fotoana izao fa raha vao antsika côté mitsangana tsy maintsy miala i Rajonary Mampianana ka manentana antsika distrika tompoko mba hitsangana hanohatra ny Rajonary Mampianana hatramin'ny foko tany ambaniny indrindra ny vahoaka sivily ray manontolo mila hara mitsangana an-dalambe ary lika herve efa namantsika amin'izao fotoana izao mitsangana satria zanaka Majunga mitovy amiko koa izy ka zao amin'izao fotoana izao mitsangana antsika vahoaka malagasy ny Mahajanga nenahy ihany ny entaniko ny vahoaka ny malagasy rehetra ao Mahajanga andeha antsika hiara hitsangana tompoko andao antsika hiara hitsangana anohatra ny Rajonary Mampianana amin'ny hery lehibe satria maro ny zavatra promesse vandivandy nataony tao amintsika Majunga ary tena amboariky ny lalina akariky ny karamany mpitondra mpiasa mpanjakana rehetrarehetra amin'izao fotoana zao mariny tsy anasa ary eo mbola amin'ny asa azy esorina tsy amin'ny asany ka noho izany andeha antsika hiara hitsangana mihitsy vahoaka ny Mahajanga tsy mivaky volo andeha antsika hiara hitsangana hitondra hery antsika iraisana hatramin'ny farany antsika anohatra ny Rajonary Mampianana satria mila miala teo izy fa raha mbola izy ihany mitondra antsika tsisy fiainana manjary zany tsy milamina ny fiainantsika raha mbola Rajonary Mampianana no mitondra antsika vahoaka malagasy aloha antsika anohitra anazy ary tsy maintsy misy olona ihany mitondra antsika rehefa vao izy ary misy olona tsy maintsy hitondra antsika foana eo fa raha mbola Rajonary Mampianana dia tsy milamina amin'ny fiainantsika ary tsy milamina antsika vahoaka malagasy ary mifamono mihitsy antsika vahoaka malagasy raha mbola izy ihany mitondra ataovy miferitreretansika ne olona efa nitondra ve mbola ifidintsika hitondra ihany koa zany dia efa tsy maharesy lahatra antsika maro ny olona manam-pahaizana mahay mitondra vahoaka amin'ity firenentsika ty fa rehefa nitondra izy rehefa voko ny kibony aloha izy miala moramora mba tsy isiany fatifaty olona aleo Rajonary Mampianana miala ary manentana anao za Rajonary Mampianana mba hiala moramora anao fitondrana io fa za mamono vahoaka rehefa anao hiala miala fa ny vahoaka aza vononao satria ny vahoaka ne nametraka anao teo fa ahoana indray moa ny vahoaka ataonao fitaovana ndio vononao moa ve mahazo vola firy miliona mamono vahoaka ary volanao tsy tonga anao any fiainana mandrakizay akoriny tsy nitondra anao any amin'ny fasy eo ampavady ny fahafatesana dia velomany vola ny fanagnana rehetrarehetra ary mbola hitoetra anao ihany Rajonary Mampianana ataonao maty ana ary zay vahoaka mihitsy amono anao ka noho izany miala moramora hery miala tsy mitondra eo miala moramora ohatran'le olona fa leo miasa dia mametra fialana hoe zaho tsy asa intsony satria efa voko ny kibonao velona ny vady aman-janakao fa zay vahoaka malagasy kosa mijaly dikan'izany miala hery Rajonary Mampianana ary mitsangana mihitsy antsika vahoaka anohatra anazy tena mitsangana antsika fa io tsy mipetraka eo zany amin'ny 2018 ty amin'ity taona ty tsy maintsy miala hoe Rajonary Mampianana na tiany na tsy tiany zany dia manentana anao tompoko mba hiala anao amin'ny plasinao amin'ny fitoeranao ary manentana antsika vahoaka malagasy ihany koa mba hitsangana antsika indrindrandrindra fa vahoaka ny Mahajanga zay namako satria akao ny tanindrazako dia mitsangana antsika vahoaka ny Mahajanga mba hanohatra anazy faratampony rehefa tsy miala izy anangana fanjakana hafa antsika saotra indrindra tompoko